Namponen'i Jehova tao amin'ny saedina mahafinaritra Adamaseva ireo razambe antsika. Ary rehefa nandeha ny fotoana dia tonga ny pakafanahy, tonga ny fahalemena, ny fahalavona. Nitady ny fomba rehetra mba honenana izy ireo. Ny any sakafo moa no tena ho fototry ny fitaka nataon'ny devoly. Matetika dia mandrakariva io sakafo no olana hamitehany Satana ny fiainantsika. Firifiry ny marary vokatry ny sakafo, firifiry no tratrany hatavezana be loatra vokatry ny sakafo. Ary indraindray aza dia sahirantsika satria pitehany devoly avy amin'ny resaka izany. Noho ny tsy fankatoavana koa nefa izay napetraka Andriamanitra hoe tandremo ny hazo ato amin'ny saha rehetra azona hohanina fa ny anankiray afovoany tsy azo hohanina. Tsy nanaraka an'izany torohevitra izany dia tonga ny fahalavona, tonga ny fahalemena. Izao nefa nafinaritra. Na dia teo aza izay fahavoazana nahazo ana Adamaseva izay dia tsy nijery fotsiny Andriamanitra. Fanaon'Andriamanitra mantsy isan-kariva dia tonga mifanao rendez-vous miona amin'ny Adamaseva izy. Tsangatsangana ao foan'ny saha mba hiona amin'ireto. Izany ny Andriamanitsika. Te hiona amintsika mandrakariva izy. Te hitsangatsangana ao atokantranonao Jehova. Te hitsidika ny tokantranonao. Izany hoe mahafinaritra an'i Jehova Andriamanitsika. Izao ny zavatra nitranga nefa. Rehefa tonga ilay fotoana izay hionan'Andriamanitra tamin'ny Adamaseva, tsy tonga tao amin'ilay rendez-vous izay fionana mahazatra Adamaseva. Nakay zary Adamaseva tsy hita ny afina izy. Ny afina satria nisy zavatra tsy mifanaraka ohatra ny hafahafa tsy afaka hiseho eo anatrehan'Andriamanitra. Voatery ny antso Andriamanitra o Adamo, Adamo, aiza moa ianao? Dia hoy izy Adamo hoe ity izahay. Miafina izahay, mihery izahay satria mitanjaka. Dia hoy Jehova izy nilazanareo fa mitanjaka ianao. Ry hava-malala, indraindray eo amin'ny fiainantsika dia misy toe-javatra ohatrany te hiafina n'Andriamanitra tsika, te hitsoaka n'Andriamanitra tsika satria be loatra ny faharatsiana mety efa vitantsika, be loatra ny fahotana mety vitantsika, dia te handositra an'Andriamanitra zantsika. Ny Andriamanitra nefa dia mitady antsika mandrakariva. Aiza moa ianao? Ho anao manokana izay mandre izao hafatra izao, aza mandositra an'Andriamanitra, aza miafina n'Andriamanitra. Mety nisy olona nahasositra anao tao am-piangonana dia hoy ianao hoe za tsy hivavaka intsony. Mety nisy nahasositra anao tao amin'ny fikambanana, za tsy hiditra ao anaty fikambanana intsony. Aza mandositra an'Andriamanitra, aza miafina amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia mitady anao mandrakariva. Mitady anao izy androany, mitady anao ao amin'ny fiaina rehetra izy, aza mandositra an'Andriamanitra. Ampandrosoy ao anatin'ny tranonao Andriamanitra, isaky ninona ny rendez-vous an'Andriamanitra aminao. Aoka tsy handositra amin'ilay fotoana izay hionana amin'Andriamanitra. Ny firariko dia izao, tsy misy na iray aza hiala handositra amin'ilay laharina izay efa niantsoan'Andriamanitra antsika, fa hiona amin'ilay rendez-vous izay hiona ny voavitra rehetra indray isika eny amin'irao lanitra rehefa ho avy Jesosy. Tsisy na iray aza handositra izany fionam-be izany. Aoka ho vonona dian'izao sady ka izao ataovy tsara fifandraisana dian'izao ny fiainanao amin'Andriamanitra. Hivavaka ho anao Jesosy malalo ankehitriny dia betsaka ny zavatra rehetra izay mety hanalavitra anay aminao. Ny fahotana mety be loatra angambany dia mahatonga anay te handositra anao, nefa ianao dia mitady anay. Jesosy io meteza ianao handray anay ary aoka mba hifamatotra aminao isan'andro ny fiainanay. Naran'i Jesosy. Amen.